sainam-pirenena malagasy ufa miaraka amin'ny ramatoa Taina Samuel zay chargé d'affaires antsika aty Inde amin'ny fotoana zao manatrika ny fampisehoana atao hoe Aero Expo raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny tafika anabakabaka indiana zay eto a Bangalore ahitansika zany ary zay dia mijoro eto amin'ny toerana anaovana zany fampisehoana zany eo anoloany ny sainam-pirenena malagasy mifahofa tazanareo eo an-damosina io zay toerana anaovana atao hoe flying display na démonstration ny roplan sy ro hélicoptère zay ampiasaina aty amin'ny tafika anabakabaka indiana. Tsara ho fantatra fa tsika ankehitriny dia miroso amin'ny fanitsina ny rafitry ny filoranana malagasy ary anisan'izany ny tafika anabakabaka izay isorana manokana ny filoha république Andry Nirina Rajoelina izay namelona indray an'izany tafika anabakabaka zany to amin'ny fampitaovana amin'ny hélicoptère sy ny roplan amin'ny erontsika zany ary indrindrandrindra ny